Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramotra izao sy ny ankilajeo. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivady sy ny groupe izay mahalesy andrenesanao toroteny sy fampahirezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay volaniaino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambanavaranako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina no maso mba isaisainako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Alléluia, amin'ny fiainana lehibe indray lasina babalala no ianao-antsika amin'izao fotoana izao dia fahaberen'ny tena komena aminao eto androany dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy isan-tokantrano izay mbatan'olona izay tratranso eto amin'ity androany ity miaraka aminay. Ny fiadanan'ny tompo eo amintsika tsirairay avy. Raha andro anao tonga miaraka aminay dia teteny aminay tsika sendrasendra koa no nahatongavinao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Alléluia, ka dia maretatra amin'ny farany ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Adandray sasany rahantsika eto inoako fa tsy adandray sasany afaty antoka anao na adandray sasany tena hoe andaniny fotoananao na vao hoe andreraka anao fa ny mifanohatra amin'izany ahery ianao hiakatra ny fononao velona indray ny fanantenanao dia ho voky indray ny fanahinao amin'ity androany tena alalan'ny tenin'Andriamanitra. Raha marary ianao ho sitranin'ny tenin'Andriamanitra raha kivikivy sy ketraketraka ianao dia ho atrakan'ny tenin'Andriamanitra. Alléluia, dia tahiny tompo isika rehetra mialoha zavatra aloha andoritsika hivavaka hametraka ty fotoana ity tsika ampelantanin'Andriamanitra. Donc androsirana mba tsika namintsy makrina hivavaka ho an'ny fanombohana amerika amin'ny fotoana ampelantanin'Andriamanitra. Anambavy makrina anao ny fitenenana. Sitraka pastera manome fitenenana dia fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia fiadanan'ny tompo ho an'ny pastera mianakavy dia fiadanan'ny tompo ho an'izay rehetra mpanaraka ny vavaka fiangonana koa. Amen. Mbola hiara hivavaka antsika hametraka ny fotoanantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra mbola misaotra anao sy midera zahay Jesosy malala dia mbola velonay amin'ity androany ity Jesosy malala dia mitempy ny fonay Jesosy na dia anatin'ny harerahana na dia anatin'ny fahakiviana Jesosy malala fa ny zava-dehibenay Jesosy malala dia ny fonay mbola mitempo ny sofinay mbola mandreha ny vatanay mbola mandeha mbola mihodina tsara Jesosy malala dia eny na dia misy tsy salama aza zahay Jesosy malala dia fa ny zava-dehibenay Jesosy malala dia ny fahazahoanay ny fofonay Jesosy malala dia ankehitriny Jesosy malala dia misaotra amin'izany indra fo izay nomenao anay izany Jesosy malala mankasitraka tompo malala amin'izao fotoana Jesosy malala dia tsy navelanao ho velonena fotsiny zahay Jesosy malala dia mbola omenao teny koa Jesosy malala dia mbola nanomananao teny koa zahay Jesosy malala dia ho anay tsirairay avy Jesosy malala dia mba ahavelona anay mba ahasalama anay Jesosy ary mba hampiaina anay milamina Jesosy indrindraindrindra mba hanomana anay izany mandrakizay anay Jesosy malala dia hanomana anay ho eo ankaikinao mandrakariva Jesosy malala dia misaotra Jesosy malala dia izany teny izany Jesosy malala dia okany ianao hitahy izay mitondra ny teny Jesosy hitahy azy mba ho tonga soamantsara aminay tsirairay avy Jesosy izay mpamena beritra ny teny izany Jesosy malala dia okany fanahinao na hampiteny azy Jesosy malala dia mivavaka ho an'ny firenena Jesosy anao anay Jesosy malala dia hamangy ary hanositra izany teny izany Jesosy malala dia mba hiparitika amin'ny firenenanay Jesosy malala dia hiasa ary handray andraikitra tokoa izany teny izany Jesosy malala tahaka an'izay namoronanao izany teny izany Jesosy malala tahaka ny teny namoronanao ny zavatra rehetrarehetra dia ho tanteraka avokoa izany Jesosy malala dia ho tanteraka amin'ny fiainanay ary ho ahavita ny asan'izany teny izany Jesosy malala dia misaotra indrindra tompo malala dia manatrehanay feno Jesosy malala dia azavela ho varim-baliana na hoe misy zavatra anakantsakana izany fihenoan'ny teninao izany Jesosy malala dia fa tena hoe ho feno
fotoanan'i Jesosy malala dia amin'ny fanatrehanao. Misaotra indrindra Jesosy malala dia voninahitra ny eo anao irery ihany manatreha ny fotoanan'i Jesosy malala dia fa vonina ianao izay Jesosy malala. Misaotra indrindra tokoa. Aleloia. Amen. Aleloia. Mankasitraka andrinarana mbavy nambe-tsomakirina atao anatin'izay vavaka mampipenetinao izay dia Andriamanitra manankiram-pahasalamana namaly anao dia mitombohitra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asa mitombo. Aleloia. Ilay soary mitsodrano dia fampiarahaba isika avy eo. Ity tsodrano meko anao ity dia tena niaritra tamin'ny fiainako ary ao teneniko anao rehefa anaty fijoroana volombelona rehefa tena niaritra tamin'ny fiainako, niainako ity zavatra ity verset izay zareko aminao ity androany. Naran'i Jesosy amin'ny Salama 1:1 sy ny 2 ary ny 3. Salama 1:1-2 nitsotrantsika amin'ity androany ity. Aleloia. Vaky zao naran'i Jesosy manao hoe ny mitoetra amin'ny firenena avo indrindra, ny mitoetra amin'ny firenena izay an'ny avo indrindra dia monina ambany aliky ny tsotoa. Za laza amin'ny Jehovah hoe fialovako sy battery fiarovanao ahy izy ary Andriamanitro izay itokiko. Fa izy no nanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny arety mandoza. Haleloia. Amen. Izany tsodrano zany no tsotrantsika amin'ity androany ity. Dia toanako fijoroana volombelona rehefa tonga ny témoignage, fotoanan'ny témoignage. Fa dia raisa aloha ny tsodrano ranabavy Nazira, ranabavintsika efa pakety any izy io. Nazira, Azila, Aila. Tonga soa tahiny Jesosy. Verserina France, Normalaseny Madagasikara, Erikaraky France, toy Jesosy manakizay Allemagne, Kadeka Malala France, Azasika Patisi France, Mampirona France, Ferinarakoto France, Arnisanety de Madagasikara France, Marie Hortensine Koweïty, Vilarandre Malala Allemagne, Itody Noeline France, Azana Monika Dubai, Tsiramboramela France, Irena Miernena France, Ekerandrena Soa Madagasikara, Tinarakoto Arzaka France, Erikaraky France, Kadeka Malala France, Azasika Patisi France. Alléluia. Bersava Koweïty, Erikaraky France. Tonga soa isika rehetrarehetra dia maritatra amin'ny farany daholo. Alléluia. Inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany? Inona ny zava-dehibe? Za androany lavana dia tena nitahiny tompo itery zavatra anankitelo ngeza be aminareo androany. Ity iray ity ohatran'ny hoe tsika zavatra madinika fa ngeza be tamiko ity zavatra nitranga tamiko ity androany. Nandeha zany ravana malala ratsy be natao ty aminay androany, avy orana be. Dia andeha zany dia andeha hanao mamina angélique Liban, tonga soa. Dia andeha anaty entana zany any amin'ny toerana anankiray naterako entana. Dia vao ety an-dalana ataoko hoe 10 kilometatra miala amin'io toerana io, 10 kilometatra tsy hatongavana, avy be mihitsy ny orana. Nefa ny tena olana, za rehefa ny anatin'ny ampiasana dia najanoko tanatin'ny tomobilako le akanjoko mafana sady afaka hirovana amin'ny orana zany. Najanoko tany amin'ny tomobila, le manteau-ako zany dia akanjo maivana no netiko. Nefa ilay olona tena nikija. Dia laza dia rehetrarehetra ahoana moa zany tena olena androany. Za tsy nivavaka hoe taio Jesosy mba tsy olena na ohatr' zany ohatran'ny kivokivo zany tena olena androany. Fa zao tena zavatra nahavariana anahy. Rehefa tonga teo amin'ilay toerana, izy toerana ngeza be, angara ngeza be, mitadasika be zay ilay toerana. Dia rehefa tonga teo ary avana malala dia fahagagana tsy nisy ohatr'izany. Maina be sady mipoaka masoandro, maina be tsy mbola nandalo teo ny orana. Nefa 10 kilometatra, 5 kilometatra miala an'io mbola mitsotro mihitsy ny orana. Dia tena faly be ary italisy. Teo vao nisaotra an'Andriamanitra, misaotra Jesosy fa na tsy nangataka ary ny mpanompono hoe aza atao lena, tsy ho lena androany. Aleloia. Tena tonga dia maina ny andro. Tena naritra lentana. Za efa naterina lentana, vita ny rehetrarehetra, andeha hivody, andeha hiala. Za andeha hitonà tôbily, iny le orana hitako tary amin'ny 10 kilometatra, iny fa tamin'ilay orana. Orambe mivatra. Za efa anaty tôbily, lasa nandeha verina. Dia avy eo indray za mbola nisy toerana kely nalehako, nisy zavatra kely commission ny tenako izay mbola nataoko teo amin'ny manodidina teo.
dia verina indray any amin'ilay toerana le niteneko hoe 10 kilometatra 10 kilometatra tsy hatongavana misy orana be verina tany indray satria tsy maintsy hivoaka tokony misy zavatra tsy maintsy ataoko indray tonga teo indray efa maina indray ny andro tany tsy avy ny tsy leran'ny orana nahagotiny orana iray tsy nilatsaka tamiko raha nefa ny toerana nalehako rehetra orambe ho za hoe tompo malala tsy toa tsara ianao tena nomeko bakely mihitsy Jehovah tena hoe tena afindra ny orana e zay toerana nalehako zany dia maina tena tsy lena ary avana na ndray mandeha tena hoe tsara ny tompo a tena tsika mety mieritreritra zany hoe zavatra kely na hoe zavatra fifandrifinjavatra fa za dia mahita mihitsy ary za tena misy matsapa ary izao koa zany fa miara-mandeha amiko i Jehovah-Andriamanitra fa manarakaraka an'izany ny androany koa revana naika nidiran-doza ako androany saika nidiran-doza ary saika lasa nanana kilema nanomboka androany fa izao ny zavatra nisy saika nanimba zavatra be lafo vidy be koa androany nitambatra taotra zany zay rehetrarehetra zay misy ohatra ny karazana élévateur kely zay vaovao be ao ampiasana anay ohatra ny karazana ascenseur kely zany izy fa omby kely de kely izy fa fitondrana ohatra zany hoe mitondra entana hiakatra dia tsy hiakatra tohatra dia ampiakarina amin'ilay izy entina amin'ilay izy dia ohatra hoe mitondra sary eo ianao na ohatra zany dia zany mitondra transpalette fatana transpalette ohatsy ilay fibatana palette reny dia ohatra ny avy ny orana moa zany tany ivelany dia kambo be zany iodina ny ivelany nitondrana izy toy izay entiko amin'ilay élévateur ty nefany ohatra ny tsy omby ny paozin'ilay izy dia efa nirefirefeziko teo toy izay omby io fa juste be dia nietika any niditra ilay izy tena juste tokoa aloha satria tena juste be amin'ny halavana dia somaty nataoko ny rirana zany nahazo ny riran'ilay izy dia nety niakatra niakatra nety fa niverina amin'izay mbola nandehanao ohatra izay any les porte moa automatique dia nampidiriko aingaingana satria le porte automatique zany tokony toa dia enjehanao hoe fotoana hidiran'ilay izy nampidiriko ilay izy ravana marary dia tsy vitako ohatra ny tamin'ny voalohany ilay tena nitsovalana dia voanidina le élévateur voanidina ilay izy dia coince teo amin'izay le vy be nikasimba zany le zavatr'olona tena veriko aingana mpitseriko le bouton vao mipitseriko le bouton ozy rehefa dia niakatra le izy dia coince teo ambony teo le transpalette dia voatsindro tao ambany tao ny tongotro eo ohatra ty zao ny tongotro dia eto amin'le tapi-tongotro eto nicoincen'le zavatra mavesatra be iny ty tongotro akavanany ty teo amin'izay ao izy nareo ravana tena tonga dia tapaka ny tongotro natsamiko aingana satria mbola niakatra zany dia vomeny tsindriny le zavatra iny to dia potika tao ny taola tongotro zany zavatra amanjatonjato kilao ny transpalette iny lanjany ry havana malala pitseriko aikana aloha le izy ny tongotro efa tery tao dia maeritreto hoe midina ohatr'izao le izy mandra-piandry an'izay zany ny tongotro ny tsindrin'le izy tao ny tena olana dia zao tsy azo lazainao accident de travail nahazo anahy raha sanatria satria ny antony zay omena fitaovana zay zany manana an'ireny le chaussures de sécurité reny ao aminay manana voanzaraina vavaon'ireny daholo ny mpiasa rehetra le chaussures de sécurité le mavesatra be le misy vy reny ny lohany fa za tsy dia tia manao an'izy iny dia ny ahako basiketiko any nanaovako na izany izy maivamaivana fa mavesatra be izy iny dikan'izany raha sanatria naninana teo dia niala ny fiasana satria za tsy nampiasa ny fitaovana fiarovana tsy nampiasa ny fitaovana fiarovana resaka sécurité zany tsy nanaja ny sécurité dia faute anah le izy fa ry havana malala tena fitahian'Andriamanitra ho any natakarako an'le bouton nikaran'le izy dia niakatra izy zany teo amin'ny ataoko teo amin'ny 10 seconde teo ny tongotro niaritra ny poids iny sady le rirany le vy mihitsy nipetaka teo amin'ny tapi-tongotro teo zay tery tao ny tongotro za tsy sa niantso vonjeo fa ny Andriamanitra no natsoko Jesosy mamantsy anazy niakatra le izy niantona teo le transpalette ny tongotro afaka ny tongotro zay vao zao zany ny zavatra na sady naika ny coince naika simba le élévateur no potika ny tongotro fa zao halleluia Jesosy tsy namela an'izany fa tena hoe tao anatin'ny fotoana foy dia naharovany dia tsy nanino niala fitao zao le tongotro le tsindriny le vy be ino izy nareo tsisy namangana ray ary tsisy namangana kely tsisy ninina fa eo anaran'i Jesosy iny raha natsona amin'ny indray mpimasy fa tena mahavita zavatra
tena oza jesosy eo fa tena miainga le izy de tsy teritry ny totro de navoakako miraoa tsy nandringa akory any voaka avitao ozy nareo ry havana ozay divitranazy satria zavatra rozy tsy sekantrano saika ny coince atao zany mety pompier mihitsy namoaka anazy satria viby mihitsy le zavatra ny coince teo amin'ny tongotra tsy voabatan'olona zany a naika sady ny antsona pompier ny simba ny fitaovam-piasana voavidina voaingana no seka ny dirandozana ratra ko tena sady tsy ny alan'ny fiasana raha naratra satria faoty avy amina le izy fa ozy avy sambatra manana an' jesosy tsy nanino tena tsara ny tompo a de fahatery manakaraka an'izany a nisy zavatra somary mba nampiasa saina kely zay zany zavatra mba niandrasana kely zay tatao tokantrano efa teo amin'ny tapabolana teo izy io ny andrasana azy nary izy ty de somary efa vakavaka ihany ny saina de anyhery maly ariva de atao anaovana fitoam-bavaka manokana mihitsy izy ty alleloia de nanaovana fitoam-bavaka manokana entina mbavaka manokana mihitsy tsy tonga akory ny tamin'ny 12 atao etretina hoe efa 20 jours ny andro ny zavatra tsisy suite a fa omaly nanaovana fitoam-bavaka omaly alina maly ariva fitoam-bavaka teo izay menakavokely moa le zanaka efa rahalako moa lasa nandeha voyage pour une semaine de tena hoe nitondra-bavaka anazy manokana de entina mavaka tao iolana io androany tsy tonga akory ny tamin'ny 12 tany voatany amy tamin'ny 7 maraina tany de nifahatanteraka olana hoe tena hoe tsara ny tompo a tena hoe tsara ny tompo zany tsyvavobelonao zay tsianako zay isiny fandalana riva jesosy a anomezako voninahitrinao fa ngezany nataonao alleloia de ozy aho hoe zao a andao a anjaranao ndray zao hitanao raha hainao manome voninahitrin'andriamanitra androany a raha vitanao no manome voninahitrin'andriamanitra de ho hitanao ndray no ataony anao rapitso me voninahitra izy eno ilitsika de anjaranao ndray zao mijovavombela de zao fa kifeto ny témoignage-nao fa soraty de anjaranao ndray zao dony rabitsika Jessica Patiti France, Verselina France, Someva France, toujours Allemagne, $100 Koweït, alléluia, Claude Razaka France, Norma Lassène, Madagascar, Marie-Angela, Dubaï, Thierry Berthelot, France, Razana Sylvie, Koweït, Elena Mernena, France, alléluia, Andrina Suzelle, Suisse, alléluia ndry ozy anjasika patitsy misaotra anao zay jesosy niaro amin'ny pasiteranay ndry iama misaotra indrindra iamako hoe ty tonga soa ndao ary anjaranao ndray kosa zao vita aloha ny anjarako ny anjaranao ndray zao meno finaritra dao le ary tsika rehetra atotranay ty raha mahafinaritra be teo voninahitra andriamanitra Jamani su tena fianchina qualcuno ya sa kusiwa vitu dayana kisinyanganya vitu yantukani lalatu nakuchafani chakutu luyana nadewe
Alleluia. Sotran'Andriamanitra isika ny amin'izany izy zany ho tahin'ny tompony isika mianakavy. Alleluia. Misaotra milohanareo sady izay nanoratra ny témoignage fa misandratra ny Andriamanitsika ary ity fandaharan-teny teo tsy manomboka raha tsy misandratra eto ny Andriamanitsika. Alleluia. Andro vitsivitsy dia hitramo Pentecoste isika. Mino aho fa samy miomana ny amin'izany mila iomanana zany mitafy fahamasinana vaovao, tena mitafy toe-po-toe-panahy araka an'Andriamanitra vaovao hiatrehantsika an'izany Pentecoste zany. Resantsika ny fanahy masina amin'ny alahady ho avy izao dia averina ihany fa manomboka amin'ny 10 ora ny fotoam-bavantsika atao anaty Zoom, tsy misy live fa atao anaty Zoom. Alleluia. Naiza misy anao maniry ianao mba te akalaza Pentecoste miaraka aminay dia mandefa MP aminy fotsiny ianao amin'ny sabata avy izao hoe za mba te hanaraka dia andefasana lien ianao ny lahady amin'ny 10. Zany hoe Zoom dia amin'ny 7 sasamarina dia efa lancena satria mbona mba mifampiarahaba kely ny mpanompon'Andriamanitra tsika rehetratra dia amin'ny 10 ora manomboka ny fotoam-bavaka dia mirary ianao sady mba ho isan'ny olona andray lehilela amin'ny tarehinafana ianao dia ilay fanahin'Andriamanitra milatsaka avy any an-danitra. Halleluia. Amen. Verselina ny teny fijonona vavimbelona voalohany izy hoe tahin'ny tompo aloha angidina solo izay mbola tsy narabaiko teo mirosobe anjahany. Hoy verselina hoe voninahitro Andriamanitra misaotra an'i Jesosy fa nataony feno soa sy narovany ny tontolo andro. Halleluia. Anglina Rodriguez tonga soa. Hoy ranabavy Totomeline nakasitraka ranabavy Makirinina izy. Halleluia. Jesosy mpandresy Madagasikara tonga soa. Halleluia. Noho izy raha latojo ny tontolo androko androany dia isaorako an'i Jesosy fa nanaritra dosie tany amin'ny établissement izay dia nisaka tamin'ny secrétaire teo dia nisy mpampianatra naheno niresaka dia gagabe izy hoe ary tao mahay miteny allemand be ianao mantsy dia avaiza ianao izy dia ozy aho hoe avy any Madagasikara dia vao hoe izy talanjona be dia hoe ahoana no nahaizanao allemand be ohatr'izany sy
dia falibe fokendry ataon'Andriamanitra miavaka sy mahatalanjo ny olona alomay ety tany ety. Aleloia. Dia izaorako an' Jesosy fa mitafy ny voninahiny dia raiko koa Jesosy miaro synomba ary nanome sakafo zaza ho anay mianakavy kely. Tsara ny tompo. Aleloia. Amen. Mahafinaritra be meno an'izany lalatojo. Mba ampianaro allemand zay. Hoy ranabavy eriana miarina dia raiko Jesosy fa izay mianaka ihany koa tamin'ny omaly rehefa nandeha train dia arehiray mialohan'ny alàna mbola latsaka be dorana. Izay koa tsy nitondra elo fa vao tonga teo amin'ny areny alàna dia tena tsy nisy na kely aza, tena tsy lena izay nandeha tongotra. Aleloia. Dia raiko Jesosy fa vita soamantsara ny tokony atao rehetra androany. Aleloia. Amen. Aleloia. Tsara Jesosy. Rantarena Marisalinina Madagasikara tonga soa. Ahoana izy Zokiama? Raiko Jesosy fa izay mianaka ihany koa omaly rehefa nandeha train aindraso aloha fa izy Zokiama zao velona tary ambony. Aleloia. Voninahitro n'Andriamanitra rery ihany fa mbola nahatratra izao alina izao noho ny tombonandro sy fahasalamana tsy naheno aretina na olana tamin'ny fianakaviana. Voninahitro n'Andriamanitra rery ihany. Amen. Aleloia. Hoy ranabavy Hortensina hoe aleloia. Dia rainy Jesosy tontolo androko androany nafinaritra dia mbola afaka mivavaka manaraka vavaka fiambelana dia Andriamanitra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Aleloia. Tsara Jesosy. Hoy izy ranabavy Erika hoe aleloia. Dia raiko Jesosy fa mbola nomeny sy tanjaka afaka niatrika tontolo andro sady notahiny izay rehetra natao androany no mbola narovany tamin'ny ratsy rehetra izay mianakavy kely. Amen. Tsara Jesosy. Tiry Albenja Frantsa tonga soa. Ano izy ranabavy Lina. Aleloia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa fotoana fanaovana déclaration d'impôt moa zao dia nisy partina mpisalasala any amin'ny vady be zay dia isaky mandinika azy dia mitaitaina naka renseignement tany amin'ny service d'impôt fa ohatran'ny valibiraingina no azo ny vadiko tany dia vaky ny lohako. Ny fotoana nefa efa kelikely ihany sisa fa tena niteny tamin'i Josa hoe mba atoroy ahy fa tena tsy hainay ity no vaky ny lohako dia sady no fenoko ilay izy. Dia rehefa vita dia tena nety no sady tsy handoa impôt. Aleloia. Dia raina Jesosy tena nanolosana anahy voninahitra ho azy iry ihany. Amen. Ny akoandro voalasa ranabavy Lina. Dia ny akoatranao zany isy party anankiray tsy haiko na nameno anazy dia nisy namana comptable zay mba natsona nilana hevitra tsy nety azo tamin'ny telefona mihitsy efa herinandro dia tena hoe Jesosy sady hoe Jesosy atoroy anao aty inona ny ataoko amin'ity. Aleloia. Tena natorony. Aleloia. Tsy angeo ary avana malala manana an'Andriamanitra itsika tena miantolo-tsaina foana. Asan'ny apôstôly Madagasikara tonga soa rahalahy. Ahoana izy normalase zoky normalase direct Jesosy fa tsy mitsahatra izy miambina mamelona manampy ka totosa soamantsara ny tontolo andronay io ary mbola afaka manaraka ny fotoam-bavaka fiambenana ihany koa. Aleloia. Amen. Tsara le tompo. Ahoana izy Thierry Berthelot, ma journée est finie, elle s'est bien passée. Étant toujours en congé, nous avons profité de balades tranquilles au magasin avec Dieu à nos côtés. Merci Jésus de toujours être présent pour nous, pour moi. Alléluia. Merci Thierry. Alléluia. On a lovely. Voninahitra trany ho anao Jesosy malala tamin'ny fiarovana anay mianakavy amin'io tontolo andro. Tsy tratry ny loza. Salama tsara. Alléluia. Amen. Alléluia. Misaotra betsaka lovely. Hoy izy ranabavy misaotra n'Andriamanitra ny mianakavy lamina tontolo andro ary feno fiarovanao ny zanakao Jesosy malala trananao gym BPC androany. Dia rehefa Jesosy ho azo voninahitra. Amen. Aleloia. Mankasitraka ny zokobertsika. Hoy ranabavy Jesosy mandresy. Aleloia. Mifankasitraka indrindra ary mbola nambiditsomakirinina tamin'ny vavaka. Mankasitraka ny ranabavy Makirinina moa izy. Mankasitraka ihany koa ranabavy Angirina Rodriguez. Hoy Charline hoe direct Jesosy malala mbola nomeny fahasalamana sy tanjaka koa ary narovany tamin'ny loza sy ny rofo rehetra. Dia faly koa fa mbola natratra izao fotoam-bavaka izao. Amen. Aleloia. Tsara Jesosy. Saotra zoky Charline. Hoy izy ranabavy Someva hoe direct Jesosy malala fa vita soamantsara ny tontolo andro. Nahazo fahasalamana hatrany tsy naheno vaovao ratsy mbola velonaina soamantsara isika mianakavy tonga eto. Mbola niona izay mianakavy atao tokantrano. Tsara anao Jesosy malala. Aleloia. Amen. Tsara Jesosy. Aleloia. Saotra indrindra. Raha tiana nakotana zaka hoe mankasitraka
Mana pastera noho ny fijona vavolombelona mamy be rehetra aleluia. Voninahitra mahery ho an'i Jehova, voninahitra mahery ho an'i Jehova Andriamanitra. Ray izaho koa pastera karazan'olona may lava. Rehefa mahandro sakafo na menaka mamay na rano mafana na vilany mamay be iny, rehefa miantso ny anaran'i Jesosy marina tokoa pastera fa tahiany Jesosy foana aleloia. Na orana na rendez-vous fanaovana soa rehefa miankina amin'ny Jesosy tokoa dia asehony tokoa ny fahasoavana sy fahakekana sy takatry ny sainao. Misaotra indrindra Jesosy malalako noho ny fitiavanao anay lalandava tsisy fetra. Voninahitra mandrakizay ho an'Andriamanitra mahery aleloia amen. Aleloia. Hoy Aingodrina Rodriguez, sotra raha ny vavitiana kotorazako hoe Aingodrina Rodriguez hoe aleloia tena Jesosy fa fahaly be sarobidy fa tena nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny dia fahaly be ny patron hoe mahay miasa sady izy dia teraiko Jesosy fa tsara izy ny tontolo andro kokoa ny lamina tsara ho azy ireny ny voninahitra aleloia amen. Misaotra indrindra tahiany Jesosy. Anao Jesosy zoky haja raiko tsenao Jesosy tsy takatry ny saina valimbavaka ao menao hery eny natososany asa mandrara narovanao Jesosy ary indrindra fahasoavanao ny fitantananao dia tonga eto indray andray ny teninao amen. Tsara Jesosy. Misaotra anareo rehetra tamin'ny fijona vavolombelona fa mamy ary tena hoe zavatra ngezabe mihitsy ny fijona vavolombelona ataonareo. Misanatra ny Andriamanitsika. Velona Jesosy. Aleloia. Raha antsika hitsavatra any amin'ny tenin'Andriamanitra dia tonga ny fotoana. Aleloia. Tonga ny fotoana aleloia. Tonga ny fotoana ilotsika tenin'Andriamanitra ka andao ary ho ampandrosotsika rahalahy Jonatana. Izy nitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ka dia andao ary to dia mentsika azy ny fitenenana. Raha Jonatana, anao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pasteur nome fitenenana dia andao ary ny hamaky ny tenin'Andriamanitra avy hatransika amin'izao ala manginy izao. Dia ny tenin'Andriamanitra izay tenin'Andriamanitra mampitaina antsika indray androany dia hitantsika amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany 12 dia ny 14 aloha vakiantsika dia avy eo dingantsika ny amin'ny 7 ka hatramin'ny 17. Samuela voalohany 9 dia vakiantsika aloha ny andihan'ny 14. Dia vakiantsika ilay soramandry amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny nanosorana Davida ho mpanjakan'i Israely. Dia atao amintsika amin'ny 14 amin'izay. Anaran'i Jesosy fanofanahan'i Jehova efa niala tamin'i Saoly ary nisy fanaratsy avy tamin'i Jehova nampatahotra azy. Dingantsika eny amin'ny 7. Ary Saoly dia naniraka tany amin'ny Jese ka nanao hoe iraho ankaty amiko Davida zanakao izay miandrondry. Ary Jese nakamofy tokony ho zakany borikiray sy diveray siny hoditra sy zanakosy. Ka nampitondraina ny Davida zanany ho an'i Saoly ireo. Ary Davida tonga tany amin'ny Saoly ka nitoetra teo anatrehany ary tiany indrindra izy ka dia tonga mpitondra ny fiadiany. Ary Saoly naniraka tamin'i Jese nanao hoe masina anao, avelao Davida hitoetra eo anatrehako fa efa mahita fite amiko izy. Ary nisy fanavy tamin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly dia noraisiny Davida ny lokaka ka nitendry ny tanany ka dia velombelona sady nanaritra Saoly ary ny fanaratsy niala taminy. Amen. Androantsika ry havana mahalala dia resaka an'ity tantaran'i Davida ity ny fitondran'Andriamanitra ny fiainan'i Davida. Nanomboka teto amin'ity Samuela 14 ity Samuela voalohany 14 ity nanomboka voatontonona zany anarana Davida zany. No nanomboka tsaroana foana ny anaran'i Davida tato anatin'ny Baiboly, voatonona foana noho ny amin'ny Davida taranaki Davida. Anahitra any amin'ny testamenta vavoara ry Andriamanitra zany to zanaky Davida mbola voatonona ny anarana Davida. Nanomboka teto nitondran'Andriamanitra nankafan'Andriamanitra ny fiainan'i Davida. Miala tsiny fa somary dia salama kely dia somary mikoaka eny antsefatsefany eny dia toy izany tsika ny ten'Andriamanitra. Dia izao ry havana mahalala ozy izy ilay soramandry ny vakiantsika tery am-piandohana tery hoe ny nanosorana any Davida ho mpanjakan'i Israely. Teto izany Davida dia ho voahozitra ho mpanjakan'i Israely.
dia nanositra anazy tsy hoe Saul nandeha nanositra anazy hoe or Davida za no mpanjaka fa manomboka androany tsy hanjaka tsony fa ianao no ataoko hanjaka. Tsy ohatr'izay ny fandehan'ny tantara teto fa Andriamanitra nanositra ny Davida ho mpanjaka dia nirany Samuel andeha hanositra anazy. Donc efa kintsika kely izay ten'Andriamanitra izay ao amin'io ten'Andriamanitra io any Samuela voalohany 9:20 dia 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia naniraka izy ka nitondra azy hihiditra ary mena volo izy sady barimasiny tsara tarehy. Ary hoy Jehovah mitsangana ho sory fa io no izy. Ary Samuela nandray nitandrika feno dilolo ka nanasitra azy teo amin'ny rarany ary ny fanahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'ny andro iny. Amen. Teto izany nalala hoe izy Davida no andeha ho mpanjaka an'Israely dia Samuela dia Jesse dadan'i Davida dia ny ralany. Izay ihany nalala hoe ho mpanjaka Davida fa ny firenena rehetra mbola tsisy nalala an'izany. Na dia Saul mpanjaka ary mbola tsy nalala an'izany hoe i David ty aneny andeha hisolo anay. Dia eto amin'izay no tiako hidirana hoe ahoana ny fomba fiasan'Andriamanitra rehefa hiasa izay izy. Ahoana ny fomba hiasan'Andriamanitra rehefa hoe hiteny izay izy hoe ianao ry Davida ho ataoko mpanjaka. Ny lalan'Andriamanitra teto raha vakiantsika tsara ilay ten'Andriamanitra teo i Saul dia nasian'Andriamanitra fanahy ratsy tao anatiny. Dia io fanahy io mihetsika rehefa misy fotoana. Dia manala io fanahy io dia amin'ny alalan'ny feokira zany. Dia misy feokira. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra teto hoe mila olona mahay mitendry lokanga analan'izay fanahy ratsy izay rehefa mihetsika dia mila olona mahay mitendry lokanga tsara. Dia iza no nahay mitendry lokanga tamin'izany fotoana izany? I Davida ry havana malala. Tsy tonga fahatany io fa misy hevitr'Andriamanitra io matoa Davida no nahay mitendry lokanga ary matoa amin'ny alalan'i Davida ihany no mampiala ilay fanahy ratsy eo amin'ny Saul. Misy antony teo amin'Andriamanitra io. Dia izao rehefa tonga tao amin'ny Saul ilay fanahy ratsy dia tsy maintsy nitady hevitra rehetra izy satria voavoakezan'ny fanahy ratsy. Tsy maintsy nitady hevitra rehetra hanala an'izay fanahy ratsy izay ao anatiny. Dia nirany tedaviny Davida. Natsony Davida. Amby Davida aty raha ilay ten'Andriamanitra ny vakiantsika teo dia natsony Davida ho any amin'ny Saul dia nitendry izy dia afaka ny fanahy ratsy tao amin'ny Saul. Hozy izy ilay Samuela voalohany 9:17 ary nisy fanahy ratsy avy tamin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saul dia niraisany Davida ny lokanga ka nitendreny tanany dia velombelona sady nanatitra Saul ary ny fanahy ratsy niala taminy. Alleloia. Fomba anankiray io ry havana malala entin'Andriamanitra hanandratana an Davida. Rehefa eo ambonin'io fiten'Andriamanitra io le Samuela voalohany 5:20 ary Davida tonga tamin'ny Saul ka nitoetra teo anatreny ary tiany indrindra izy ka dia tonga mpitondra ny fiadiny. Alleloia. Vao nahita ny Davida fotsiny Saul dia tonga dia hoy Saul mahafinaritra anahy ianao Davida. Ianao rangahy Davida tonga dia ataoko ho mpitondra ny fiadiko ianao, ho mpitarika ny tafika ianao fa mahafinaritra anahy ianao. Tsy nisy nidiran'izay ny antsonan'i Davida hitendry lokanga ny antsonan'i Davida fa nahita ny Davida fotsiny Saul dia tonga dia resy lasy ianao ataoko mpitarika ianao. Lalan'Andriamanitra daholo izany ry havana malala, lalana misokatra daholo izany ry havana malala. Jerevantsika tsara raha ohatra ny hoe ity tantara ity raha ohatra ka hoe ahoana ny impossible an'izany hoe Davida kely mpiandrondriny andeha ho any amin'ny Saul dia teny hoe zary Saul za tonga dia zany nitendry an'Andriamanitra ho mpanjaka an'Israely fa ianao no miala teo ianao. Tsy ohatra ny sarotra ny tantaran'i Davida. Mety tsy possible fa hozy izy Andriamanitra hoe izao aloha ny lalana Davida. Mandeha aloha ianao asiako fanahy ao anatin'ny Saul dia ampitendreko lokanga ianao dia ataoko mahita fafiteo anatrehany ianao dia avy eo ianao hisandratra dia lasa mpanjaka Davida ny afaran'ny tantara. Iteko atongavana ry havana malala dia Andriamanitra manana plan eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Manana lalana tsara hitondrana amin'ny fiainantsika tsiraray avy Andriamanitra. Fa izao aloha
mandalo amin'ny lalana tsy kelikely tsika tahaka ny Davida teto. Natao mpitendry aloha Davida fa tsy tonga dia mpanjaka, fa natao mpitendry aloha izy satria mety mbola zakan'ny Davida, satria mety mbola mety aminazy. Mety tsy hain'ny Davida ny tantana ny firenena raha tonga dia natao mpanjakan'ny Israely izy, fa nandeha tamin'ny tsikelikely aloha natao mpitendry Davida. Nahita fahita-pity teo anatrehan'ny Saoly izy, niainga tsikelikely ny fiainan'i Davida. Dia tahaka an'izany koa ny fiainanao. Andriamanitra raha manokatra lalana, mety androany aloha mety ohatr'izao ny fiainanao, fa ny lalan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ry havana malala dia tsy takatry ny saina. Izy zany nanam-po teto hoe amin'ny alalan'ny fitendrena lokangany amin'ny alalan'ny talenta mitendry lokangany dia ao antsony mpanjaka hitendry any an-tranony andeha ho any aminazy dia avy eo lasa mpitarika ny fiadiana. Tsy nampoizan'ny Davida izany ry havana malala, fa Davida mety mitendritendry eny amin'ny sisisiny eny, mety mitendritendry amin'ny salon ao an-trano ao, fa ny mpanompo nahita hoe le lehilahy iray ary mahay mitendry. Dia ny fiainanao io koa ry havana malala tahaka an'izany. Raha manompo an'Andriamanitra tsara ianao, raha miara-dalana amin'Andriamanitra ianao, misy lalan'Andriamanitra sikafan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, misy lalana sirotiny eo amin'ny fiainanao. Fa ianao mety mieritreritra androany hoe ity zavatra ity Jesosy efa hatramin'ny elany niandrasako an'ity dia ianao fa mety manao programa be hoe zao Jesosy zao nanaovanao anazy zao rehefa zao dia zao dia avy eo ataonao kely an'izao Jesosy dia avy eo azoko ity na hoe rapitsy ity Jesosy tonga dia azoko ity valim-bavaka ity tsy ry havana malala. Ny fitondran'Andriamanitra dia tsy araka ny fisainantsika, fa izy rehefa nampanantena kosa nefa dia tanterahany izany. Ozy izy ilay ten'Andriamanitra, ozy izy ilay any amin'ny Abrahama any amin'ny ten'Andriamanitra ny tantaran'i Abrahama. Nampanantenana Abrahama fa zanaka, hoe nampanantenana i Abrahama fa ny tanànany dia manerana an'izao tontolo izao. Fa ny mitondran'Andriamanitra ny fiainana Abrahama tsy takatry ny eritreritry Abrahama mihitsy ny lalana, fa ny lalan'Andriamanitra tsy lalantsika ary ny fiheverany tsy fihevitritsika. Dia ny tiako atongavana androany, mety misy zavatra endrasanao, mety misy valim-bavaka endrasanao, dia miteny ianao androany hoe hay Jesosy zao ve ianao anie Jesosy nampanantena anao hoe azo an'ity zavatra ity tsy haiko inona mety zavatra endrasanao. Mety hoe zanaka ve, mety hoe fahasalamana ve, mety hoe vady ve, be da be. Dia mieritreritra ianao hoe Jesosy nieritreritra ko ohatr'izao ny fitondranao dia za tonga dia azo zanaka aingana be, na za mety tonga dia azo vady aingana be. Fa misy lalana ao omban'Andriamanitra. Androany ianao mety mbola mandalo an'izao, mety mozy ianao hoe zao ve Jesosy ny fiainako, fa io lalana io mihitsy no harefian'Andriamanitra anao aloha, ny tian'Andriamanitra hitondrananao mba ahazonao ilay zavatra niherinao io, mba ahazonanao ilay zavatra niherinao avy hatramin'ny ela io. Azafady, dia androany tena hoe ny tiako ampahirezina antsika tsirairay avy Andriamanitra manana lalana tsy takatry ny saina. Androany ianao mandalo an'izao zavatra izao io ilay lalana mihitsy io mihitsy ilay lalana, io mihitsy ilay toerana tsy maintsy alehanao aloha atongavanao any amin'ilay tanjona irinao. Dia any am-parany ianao andinika hoe ay Jesosy raha tsy nandalo an'iny zavatra iny akay Jesosy mety tsy ohatr'izao ny efarako, mety tsy ohatr'izao ny fiainako, mety efa lalana hafa ny efarako, mety efa fampitehana indray ny efarako. Fa androany ianao maiza mankasitraka an'Andriamanitra. Teneny mihitsy androany hoe ay ity indray Jesosy izany ilay lalanao ity indray izany Jesosy ilay planao amin'ny fiainako fa ekeko Jesosy fa misy efa lalana omaninao anahany. Dia mankasitraka antsika rehetra naharitra ny ianao hatramin'ny farany dia tsy hamitahiny Jesosy daholo any antsika tsirairay avy. Alleluia, amen. Alleluia. Samy irary soan'ny raharaha Jonathan tsika mba ho sitrana soamatsara, ho salama soamatsara, fa na dia ho aza ny aretina sy ny kohaka dia tsy natao ny ambany zavatra ny asan'Andriamanitra, fa mbola vita ny anjara ny toriteny dia mankasitraka indrindra anao
dia jesosy any amaly fitianao raha jonatana dia raha fanasitranana dia jehovahandriamanitra ny amerina ny herinao taka ny voromahery indray dia hotahiny tompo mankasitraka indrindra jesosy amaly fity any hoe sotratsika rehetra ny koa mifiraritso azy sy ny fankasitrahana azy fa mampahiry zareo izany. Aleloia, tahiny jesosy sika rehetra. Mahafinaritra tokoa ty tantara ty, tena mahafinaritra be satria marina mihitsy teny raharaha jonatana hoe nanomboka eto no andrenesana an'izany anaran'ny Davida mpanjaka zany. Mbola tanaty fahatanorana izy fa manomboka eto, aleloia, no ahenona ny anarany. Hatrany amin'ny tantaran'i Jesosy dia mbola Davida mbola voatonona foana satria dia zafikeliny Davida nge Jesosy rehefa tonga nova avy tao amin'ny taranaki Davida nge nivoahan'ny Rahabajanga, avy ao amin'ny taranaki Davida nge nivoahan'ny avy ao amin'ny taranaki Rahabajanga nivoahan'ny Davida, avy ao nge nivoahan'ny Jesosy. Aleloia, aleloia, dia voaresaka foana tokoa Davida. Mahafinaritra ty tantara ty satria izao rehefa nokatra lalana eo amin'ny fiainan'ny Davida Andriamanitra dia tsy tany anaty ala nanokafana an'izany, tsy tany ampiandrasan'ondry no nanokafana an'izany satria raha any dia ondry ihany no namany, hisandratra eo amin'ny ondry fa tsy hisandratra eo amin'ny ondry ny antsonan'i Davida fa ho Davida mpanjaka. Aizaka any misy ny toerana misy ny mpanjaka? Any anaty lapa. Zany hoe tsy maintsy ampidirina ny anaty lapa aloha Davida. Sarotra be zany hoe olona mbola tsy tany anaty lapa mihitsy ny tonga ny anaty lapa fa zao andalo izy ampidirina any izy Jehova. Aleloia, ndaholo entina miditra ny andapa amin'ny fomba hoana? Amin'ny fomba tsy de makaiza, tsy de manahoana, amin'ny fomba tsy apozina. Ny zava-dehibe aloha dia ny mampiditra azy ao andapa. Ahoana ny fomba natafidiran'i Davida tao andapa? Za dia teny aminao androany atao fotsiny aloha izay hidiranao andapa rehefa namanana. Fa rehefa tafiditra ao andapa ianao dia an'Andriamanitra ny sisa. Aleloia. Ny tanjona aloha zany dia zao ny hidira na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Aleloia. Mety tadidiova tamin'ny fotoana iny rehefa voavositra Davida, nampanantenana Davida fa ho mpanjaka. Fa hitretanao fomba nidiran'i Davida tao amin'ny lapa samy mampanjaka anazy. Fa amin'ny matena hoe asam-bany dia hoe mpitendry lokanga. Aleloia. Raha olon-kafa zany tena nahozy hoe mpanjaka no fanaranako lokanga ve no tendrena ihany e. Raha tsinona tsy mahalala ana, za olona efa voasotra ty hoe za fa efa voasotra ianao zany nomena diplôma be mihitsy dia nefa ianao manao taxi foana. Dia izy le olona hoe za ve dia hanao taxi foana nefa za manana double master. Davida tsy zany. Ny Davida dia zao zay andaharan'Andriamanitra azy. Andriamanitra mahalala ny mety amintsika. Andriamanitra mahalala ny tantanana antsika. Dia zao no nataony nanaraka fotsiny izy. Niditra tao andapa izy. Nanomboka teo efa andalana ny planin'Andriamanitra. Io planin'Andriamanitra io miainga amin'ny fitendrena lokanga io. Miainga amin'ny zavatra kely. Fa zay le hoe raha matoky amin'ny kely ianao dia hanapaka amin'ny be. Aleloia. Misy zavatra zany tena tsy ampozinao mihitsy hoe ho tonga hatraiza izy ity. Afaka miteny izy hoe le voaka ta hitendry lokanga ve ny ataoko ato tsy vitako. Hozy Davida za matoky anao. Jehova tsy azoko ny tianao tongavana fa zao za matoky anao. Haleloia. Inona ny hevitra ao ambadika ao? Tsy takatritsika mihitsy ny hevitra ao ary tsy takatry Davida mihitsy ny hevitra ao. Zao ny zava-nitranga. Andiny fefatra fa mifanahin'i Jehova efa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanaratsy avy amin'ny Jehova nampatahotra azy. Asa olona matahotra lavitra, matahotra zany Saoly. Misy fotoana misy fikorontanana ny ara-panahiny Saoly. Lasa matahotra, lasa tsisy fiadanana, lasa kizitina, lasa misy zavatra mampatahotra. Aleluia. Aleluia. Dia zao ny zava-nitranga. Andiny fefatra fa mifanahin'i Jehova efa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanaratsy avy amin'ny Jehova nampatahotra azy. Asa olona matahotra lavitra, matahotra zany Saoly. Misy fotoana misy fikorontanana ny ara-panahiny Saoly. Lasa matahotra, lasa tsisy fiadanana, lasa kizitina, lasa misy zavatra mampatahotra.
zao no tohevitra ny mpanompon'ny Saoly. Ino keotsino izy misy fanaratsy avy amin'Andriamanitra mampatahotra anao. Aoka ny tomponay ankehitriny adidy anay mpanomponao izay eto anatrehanao dia hitady olona mahay mitendry lokanga izay. Ary rehefa misy fanaratsy avy amin'Andriamanitra tonga aminao dia hitendry ny amin'ny tanana izy ka dia ho tsara ihany ianao. Ary hoy Saoly tamin'ny mpanompony, mizahary olona iray mahay mitendry tsara ka eto aty amiko. Halleluia. Zao aloha ny zavatra tsara fantatritsika. Betsaka ny olona mahay mitendry lokanga tamin'izany. Ny mpiandrondry rehetra dia samy efa mahay mitendry lokanga avokoa. Halleluia. Tsy Davida rery zany hoe tsy sarotra mitady olona mahay mitendry lokanga. Mahay mitendry lokanga daholo ny olona. Betsaka mpiandrondry saika mahay mitendry lokanga daholo. Fa ny condition dia zao izay mahay mitendry. Ny mahay mitendry koa betsaka. Fa izao rehefa malala le resaka eto resaka ara-panahy. Halleluia. Le resaka resahana eto resaka ara-panahy. Zany hoe tsy mifahaizana ihany ny compte eto fa i compte koa ny ara-panahy. Be dia be ny olona samy mahay mitendry piano ohatra. Fa za miteny fa raha misy olona tena olona ara-panahy mitendry piano, mitendry anin'hira atao am-piangonana iny. Hitanao rehefa any am-piangonana dia misy fotoana manan-karama mpitendry. Tsy hitovy mihitsy fidona anin'hira iny any anatin'ny fonao raha mpitendry foka sigara sy nosotrosotoko rehefa mikarama fotsiny mitendry eo. Sy ny hoe mpitendry tena mpivavaka fa mahay mitendry. Tena miaino anatin'ny fiderana. Tsy hitovy mihitsy ny fipakan'izany hira zany any aman'olona. Teneniko anao zany. Ary na hira evangelika daholo koa aza ny olona rehetrarehetra. Fa misy olona mahay mozika dia mihira evangelika. Fa misy olona efa tena sady ara-panahy mahay mozika dia tsy hitovy ny heran'izany fiderana zany. Tsy hitovy ny fidonan'izany hira zany any amin'olona. Halleluia. Mizahary ozy izy dia eto aty amiko. Halleluia. Tena marina nakira tamin'ny zatovy ny karana hoe eto zany dia zao misy asa mahavariana. Ary misy mpanompony Saoly efa malala ny Davida kay. Ny mpanompony Saoly kay mahafantatra ny Davida. Satria zao ny teneniny, iny ny anankiray amin'ny zanaky Jese Betlehemita no hitako mahay mitendry. Hitany fa mahay mitendry fa ankoatran'izany rehefa malala tena mahavariana dia zao sady lehilahy mahery sy mpanafika izy no mahay mandahateny sy lehilahy tsara tarehy ary Jehovah momba azy. Tena fantatry olona amin'ny Atsipiriany Davida rehefa malala. Nefa ireo olona ireo tsy rahalahin'i Davida. Inona ny mahatonga an'izany? Fa maninona? Tsara fantany fa mahay mitendry. Hitany fa lehilahy mahery sy mpanafika ary mahay mandahateny sy lehilahy tsara tarehy. Ahoana rehefa tara fa Jehovah momba azy. Zao no tena marina. Betsaka mahay mitendry lokanga. Fa misy anankiray amin'ireo be dia be mahay mitendry lokanga ireo nandalo ato amin'ny andininy izy izy teo andininy 13. Andininy 12 sy 13. Samuel voalohany toko 4 ngefa kitsika andininy 12 dia niraka azy izy ka mitondra azy hiditra ary mena vola izy sady barimaso ny tsara tarehy ary hoy Jehovah nizakana hosoro fa io no izy. Ary Samuel nandray ny tandroka feno diloy ka nanositra azy teo amin'ny rahalahy. Ary fanahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'ny Davida tamin'ny andro iny dia nitsangana Samuel ka nanenakany rano. Io ny lakile voahositra Davida. Izy efa mahay mitendry lokanga. Fa fanampiny zany rehetra zany voahositra Davida. Tamin'ny alalan'ny hositra io hatramin'izay nahafantaran'ny olona Davida mpiandrondry. Tsy nalala. Tsy dia fantatr'olona. Nahafantarana Davida dia nijanatra hoe ilay zanaky Jese mpiandrondry. Fa tao aorianan'ny fanosorana nipoitra daholo amin'izay hitany olona daholo amin'izay ny qualité tsara rehetra. Navohitra an'Andriamanitra, zany hoe nirevelen'Andriamanitra daholo.
ny zavatra rehetra tao amin'ny Davida ary avana malala. Lasa mipotra zao hoe lehilahy mahay mitendry. Azoko an-tsaina fa vomety tombo ny fahaizan'ny Davida mitendry. Lehilahy mahery sy mpanafika. Nefa hatramin'izay tsisy nafantatra izany. Lasa fantatra ankehitriny fa lehilahy mahery sy mpanafika. Dia haiko ke olona mahay mandahateny ty Davida ty. Sady raha tsara tarehy. Ary Jehovah nomba azy. Zany izy zao zany. Tampotampoka teo taorian'ny fanosorana. Ika ry havana malala raha mpiandrondro zany fotsiny Davida tonga dia mpanjaka. Tena mety hafahafa ihany e. Mety hafahafa ihany. Fa ay ty Davida ty efa manana toetra n'olona afaka manjaka ry havana malala. Ay ao anatin'ny Davida ao misy zavatra zay mbola tsy napotra an'Andriamanitra hatramin'izay. Fa napotra ny taorinan'ny fanosorana. Ilay fanosorana namoaka ny tsara rehetra tao amin'ny Davida. Za tena miteny anao aorian'io Pentecoste io. Alleloia. Tsika tsy sangisangy amin'io. Tena manao vamainy ianao raha mino fa aorian'io Pentecoste io anositra anao ny fanahy masina ho revelen'Andriamanitra. Isy toetranao, isy ositra vaovao, isy fahatsarana ao aminao ao hipotra indray amin'io. Hatramin'izay mety zavatra fotsiny nahafantarana anao. Fa aorian'io Pentecoste io hipotra indray. Mety mpiandrondro fotsiny nahafantarana anao hatramin'izay dia tapotra hatreo. Fa manomboka eo fantatry ny olona, ho hitan'ny olona fa sady mpiandrondro izy. Mahay mitendry, adino hatramin'ilay mpiandrondro fa mahay mitendry. Lehilahy mahery sy mpanafika, mahay mandahateny, lehilahy tsara tarehy ary Jehovah momba azy. Alleloia. Ho voaositra koa ianao amin'io dia isy qualité anao vaovao hipotra indray eo. Dia izy ary ve ianao ohatr'izany e? Ve tena ohatr'izany mihitsy ianao ty e? Dia nareo kake ve zany isy an'izany Jehovah? Alleloia. Amen. Tena marina zany a. Niditra tao anatin'ny lampa Davida niaraka tamin'ny lokanga. Zay ihany. Fa niaraka tamin'ny ositry ny fahitampity dia lasa maty ho ty be any Saoly. Dia vao nitendry izy. Samy manana ny lokanga ny olona. Fa zao ry havana malala. Tena hafa zany lokanga eny an-tanany voaositra zany. Ireo zavatra eo am-pelan-tananao ireo ananan'ny olona rehetra io. Fa ho hitanao fa rehefa voaositra ianao ireo eo am-pelan-tananao ireo ihany fa tena hafa ny herin'ireo. Lokanga ny olona tsy mahala devoly zany. Ny lokangan'i Davida mahala devoly. Lasa voaositra hatramin'ny lokanga. Alleloia. Lasa lokanga mahagaga. Ny feony tonga dia délivrer Saoly fa mandeha le feo. Tonga dia tony be Saoly menan'le feo an'ilay. Nefa nge dia lokanga tsy hoe vidiana tany amin'ny mpivarotra lokanga farak'izay lafo vidy zany. Le lokangan'i Davida tany an-tsaha ihany iny e. Fa natao teny am-pelan-tanany voaositra amin'izay niovatra amin'ny feon'ny lokanga tsy mivalana sy tsisy tsony. Alleloia. Ohatra n'ireny lokangan'olona tena lafo vidy be reny satria eny an-tanany voaositra. Eny an-tanany voaositra. Ry havana malala. Mba manirianao an'izany ositra izany. I Davida dia tena nanana ositra fiderana. Mba mangatah mihitsy ianao an'izany amin'Andriamanitra androany Tompo hosory aho. Mba hosory aho mba hanana an'izany ositra ny fiderana ka rehefa mitarika fotoana rehefa mitory teny to dia délivrer ny olona. Alleloia. Eo maheno anao fotsiny olona dia mahery. Mba tianao ve zany ianao zany fanena aman'olona dia fanena aminao fotsiny dia fanena aminao fotsiny le olona to dia mahery tsy mila miteny zavatra vita be ianao mahita anao ny olona dia efa feno fifaliana. Ositra ny anarana izany. Fahitampity ny anarana izany. Zao tenen'ny Saoly ndahana rozy izy dia naniraka amin'izay izy. Toy izy mantsian'ny dadan'i Davida. Iraoaka ty amiko Davida zanakao izay miandrondry. Alleloia. Tonga ny appel. Tonga amin'izay ny antso. Tonga aminao koa ny antson'Andriamanitra. Atsoy Aingo Delina Rodriguez. Atsoy Erika. Atsoy Mihaja. Atsoy Lina. Alleloia. Atsoy Kodaniela. Izay miandrondry.
mbola miandro indro izy natsona niditra hoy jesosy nakamofo tokony ho zakany briky ray sy divay ray sy nioditra sy zanakosy ray raha mpitondray ny any Davida zanany ho an'ny Saoly reo. Ny lesona ray eto koa dia izao ny zavatra rehetra misy priany daholo. Davida rehefa nandeha hiditra amin'ny tempoly, hiditra amin'ny lapa azafady fa tsy tempoly, dia izao ry havana malala, nitondra vidiny izy, nitondra vidiny izy, nitondra zay zaka izy, ary tsy nanavesatra azy zay zakany boriky fa nitondra izy. Alleloia. Misy zavatra ry havana fahafoizan-tena afoitsika entitsika manantona an'Andriamanitra, dia nitondra izy zay zakany boriky ny netiny fa zao netiny tamin'ny fony reo. Ary Davida tonga teo amin'ny Saoly ary nitondra teo anatrehany ary tia indrindra izy. Dia jerenareo zay netineko hoe matokio an'Andriamanitra, mody mitondra lokanga ny idiranao ao, mody hitendry lokanga ny idiranao ao, fa vao niditra dia nahazo promotion. Inona ny promotion azony? Vao niditra izy aloha dia vao nitendry indray mandeha indroa tonga dia tiany Saoly be, tonga dia lasa mpitondra fedimy, zany hoe niakatra grady. Alleloia. Io toerana idiranao io ohatry ny tsy idiran'ny hafa fotsiny hoe sy io ve ny idiranay, nga tsisy hafa fa ianao rehefa io ny tonan'Andriamanitra dia idiro fa ho hitanao matokia an'Andriamanitra fotsiny ianao. Fa itsika miaraka amin'Andriamanitra io ravana dia miakatra ohatr'izao. Ny andro marina eo ny ten'Andriamanitra toa vopoak'andro maraina ry havana malala, tsy mitsahatra amin'ny fipoahany, fiposahany, ambara-pitatao-vonany ny andro. Miakatra ohatr'izao itsika io, mianga avy any amin'ny fitendrena lokanga, lasa mpitondra fedina, lasa mpitaritafika, lasa mpanjaka. Alleloia. Tonga dia nahazo promotion izy, lasa mpitondra fedina. Ary nga vitan'izany any tamin'ny voalohany Davida miasa plein temps, ohatran'izay hitanao hoe ohatra hoe mpanampy zany dia miasa le klasy mody, tamin'ny voalohany klasy mody, fa nahazo promotion mpitondra fedina. Dia nitazominy Saoly amin'izay, ozy amin'izay Saoly, ary Saoly naniraka tany amin'izay senany hoe masiny ianao, avelao Davida etoetra eo anatrehako, fa efa mahita fity amiko izy. Tsy Davida no nitantara hoe mahita fity amin'ny mpanjaka, fa mpanjaka mihitsy no nibabika hoe mahita fity amiko izy. Nidikan'izany lasa kilasy mandry dreko, lasa kilasy mandry. Alleloia. Ravana malala, ianao nge tian'Andriamanitra atao kilasy mandry, tsy mody zany tsony, tsy mody any amin'izao tontolo zany tsony. Ny sitrapon'Andriamanitra aminao io ho kilasy mandry ao aminy amin'izay anao, ao amin'ny tempolo foana amin'izay ianao. Sika mantsy zay mbola rehefa misy problème ka dia mba voninahitro Andriamanitra fa tonga ataon'izao fotoam-bavaka izao sady misy problème. Fa rehefa ohatra zao milamindamina indray problème dia tonga indray famadihana, efa any kelindreo fa tsy ataonao live fotsiny, tsy hitanay izay tsy hitan'ny pasteur. Halleloia. Zany sanadrazany zay le izy aza manao kilasy mody tsony, mijanona kilasy mandry fa Jehovah-Andriamanitra milanao, Jehovah-Andriamanitra milanao. Nahita fity taminao dia zao tsy fony Saoly hiala teo intsony Davida, satria zao ohatrany hoe vao mialo izy dia matahotra Saoly, satria aizandray le be ositra kelikely ozy izy. Alleloia. Aizandray le feno ositra kelikely ozy izy. Alleloia. Fa zao masiny ianao, avelao Davida etoetra eto anatrehako, fa efa mahita fity amiko izy. Aniva telo roapolo nanomboka teo amin'izay Davida zany tamin'ny voalohany mitendry lokanga, dia miala ny fanaratsy mampatahotra Saoly, lasa Davida mody, mety amin'ny alina be, tratra kely miverina indray nefa. Teo nanomboka teo zany lamina be Saoly nisy ady Davida, satria ary nisy fanahy avy amin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly, dia niraisiny Davida ny lokanga ka nitendreniny tanany ka dia velombelona sady nanaritra Saoly. Ary fanaratsy ny ala taminy andro aman'alina no tahin'ny tompo Saoly noho Davida, nanam-pahasambarana, nanam-piadanana, satria teo akaikin'ilay vaositry Jehovah. Zava-dehibe ry afaka malalako, zava-dehibe ny fanosorana.
matokia an'Andriamanitra ianao averika any. Matokia an'Andriamanitra ianao satria zao ny fitantanan'Andriamanitra io a dia tena tsy takatry ny saina, tsy fantatra mihitsy ny tian'Andriamanitra tongavana. Tsy takatry ny saintsika mihitsy ny tian'Andriamanitra tongavana amin'ny fiainantsika io. Za rehefa tamin'ny zavonitra tamin'ny asa toko zao io rehavana malady dia zaitra gaga be aho tamin'ny zavonitra tao fa nampanaovina asa tena ohatry ny asa ambany be zay, nampanaovina ohatry ny tsy arak'ilay ny fanarahana, tsy arak'ilay ny tenenin'le olona tany amin'ny France Travail anah hoe mila olona ohatr'izao compétent manana zao mahavita an'izao mazay. Za zany nieritreritra zavatra fa fa za rehefa nanao an'le fotoana le hoe période d'immersion dia tao anatin'le immersion iny a, le période d'immersion zany ohatry ny hoe ianao a mifankazatra amin'le mpampiasa, izy koa mifankazatra anao dia fampijery fampitazana hoe mety aminy ve ty sa tsy mety. Dia tao anatin'le période d'immersion zany za no mendrareo asa zay tsy tao anatin'ny eritreretiko mihitsy. Tena sendra zareo nanao an'io asa dia efa izy tena zao ve ny asa ataoko any, tena ohatrany zao re mifanarah ohatrany kamo kosa ka tena ohatrany kamo kosa ohatrany tsy mety aminahy ty asa ty ka fa zao reko mifanana tena ataovy aloha mietre. Alleluia. Dia nataoko any le asa herinandro teo. Ny zavatra nafinaritra tao anatin'le zananao an'iny asa iny nandalo taty a France le tena tompon'le orinasa, le tena PDG an'ny orinasa nandalo dia nahita nanao an'io asa io. Dia niverina izy ny après-midi dia zao zary tena oay izy tena hita be mihitsy nandalo teto anao fa tena mety be mihitsy le zavatra nataonao. Hitanareo zany efa kivokely zao ve nataoko eto aiketina amin'ny fotoana nandalovana le PDG mihitsy io dia inona am'izay to dia nomenobaiko le ny mpampiasa to dia raisy ozy izy dia voavoaray a tsy nanao an'iny asa iny tsony fa le asa tena tokony nataoko amin'izay. Raha ohatra zany tsy naharitra tao anatin'io herinandro hoe tena kivobe zao kosa avela nga Andriamanitra ny asa meno tena tsy mety aminahy ty aiketsinyny tena asa ny tena marina fizahan-toetra be mihitsy n'le izy. Fizahan-toetra be mila olona zany zareo flexible ohatra zay hoe manaiky ve ty olo ty raha tsena manao an'ity zavatra ty fa mila olona zay nanaiky fotsiny nanao an'izy tsy iny ny asako kay. Alleluia. Tsara lavitra no iny fa tsy iny fa nandalovana fotsiny iny. Nidiranao andapa mety mitendry lokanga fa azadiny fa voahositra ianao. Tsisy voahositra hitendry lokanga mandrakizay zany fa ny tena anjara asany voahositra dia omena azy rehetrarehetra ireo fa hitondra fanjakana izy. Jereo tsara ny qualité an Davida mahay mitendry mahay mandroaka devoly mahery sy mpanafika mahay mandahateny ny mpanjakatra andahateny zany mahay mandahateny sady tsara tare tena mendrika mihitsy ary Jehova mamomba azy rehetrarehetra ilaina ahafahana mitondra firenena. Tsy lokanga ny olonanao androany, io ny fitomboanao kely indrindra ny ainganao fa lehibe indrindra ny faranao fa matokia an'Andriamanitra ianao. Aza manao an'izany hoe za kosa tsy anaiky an'io ka mba zanak'Andriamanitra any ve zanak'Andriamanitra tompoko Davida fa nidirany tany anaty lapa dia nitendry lokanga fa ny hafarany dia re tamin'ny olona rehetrarehetra re naiza mandraky ty androany tsisy mahalala zany roi Davida zany. Alleluia. Tahiny tompany ianao ekeo ny fitantanan'Andriamanitra fa mahafinaritra be mihitsy ny Andriamanitra, mahafinaritra be mihitsy Jehova Andriamanitra taka ny hitantanany an'i Davida koa any no hitantanany anao dia samy tahiny tompotsy rehetra. Tapitra ny toloteny voahositra ianao, olom-boahositra ianao, anositra anao ane Jehova amin'ny Pentecoste andray ositry ny fanamasina ianao. Alleluia. Dia iova dia isy zavatra na ny olona ao an-tranonao ary orin'ny Pentecoste ary izy ty ary anao ty ke ay ary anao keke mazao misy zavatra hipotra be dia be avy ao aminao ao satria ianao dia olom-boahositra ary zavatra rehetra ataonao na dia fiderana ary dia mandrava devoly dia miresadresaka kely fotsiny fa mifaresadresaka kely aminao fotsiny dia mahery ny olona kasoka kely aminao fotsiny eo dia tahin'ny tompo sy ny sisa teny ny ray mbava avy aminao dia tonga dia mandrisika olona tsy hamono tena sy tsy hamono fo to dia mahery satria ianao voahositra. Ho tahin'ny tompony antsika rehetra ado akira deo iny kantoko misy aminareo télépana izara vatsapana dia zao ny fotoana
izaranareo fahatsapana. Aloha sitsika sara efa misy tafiditra ao efa misy tafiditra ao izara fahatsapana, ka rehefa ao ny mpizara fahatsapana dia andao toka dia metsika azy ny fitenenana. Tainy Jesosy ary latojo anao ny fitenenana, inona ny azonao ambara taorian'izay zavatra rehetra voalaza izay anao ny fitenenana. Jesosy vaotsika rehetra dia miserapesakanareo mirahalahy tamin'ny toriteny nakasika na mpahery na mpianatra koa tao anatin'izay tahaka ny teren'ny Jonathan teo hoe misy fitotanan'Andriamanitra zany ny fiainantsika hoe tsy tonga dia mpanjaka fa mbola nalefa tao amin'ny lapa fotsiny aloha mbola nitendry lokanga fa nefa raha tamin'ny mpanjaka. Aleloia. Teren'ny pastera teko koa tena nakasika hoe mandeha tsikelikely dia mitondra fiadiana fotsiny aloha izy hiditra amin'ny lapa fotsiny mitondra fiadiana dia aveo lasa kilasy mandry aleloia. Dia aveo lasa mpanjaka nefa rany ohatrany hoe nakasika izany zany sady vomay hoe nampianatra hoe zay fitantananao zany Andriamanitra rehefa ekena fotsiny mahatoky fotsiny dia izay anaovan'Andriamanitra fa ny fifarany hitra zavatra tsara. Aleloia. Dia tena nakasika anahy koa le hoe samy na nitendry lokanga daholo ny olona fa hafa mihitsy zany hoe lokanga eo an-tanan'ny olona omba an'Andriamanitra, lokanga eo an-tanan'ny olona voositra an'Andriamanitra. Aleloia. Dia tena tonga dia tena manala devolo mihitsy. Misy sasany mahay mitendry lokanga fa tsy nanala devolo lokanga satria tsy voositra. Dia ny tena mbola nakasika na fahaefatra le hoe rehefa voositra ny olona raiky mipitra daholo, mipoitra daholo ny lafitsarany, ny zavatra tsara rehetra tao anatiny. Amen. Tonga amen kosa zany amin'ny Pentecoste hivoaka aby ny lafitsara. Aleluia. Amen zany. Nahafinaritra dia hita teto hoe mahay mitendry Davida lehilahy mahery, mpanafika, mahay mandahateny sy ny sisa ary indrindrandrindra Jehova momba azy. Tena nakasika. Dia tainy Jesosy daholitsika rehetra. Aleluia. Amen. Aleluia. Mankasitraka indrindra raha tojo tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manankarem-pahasoavana maro fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahay reza foana amin'ny asany tompo. Aleluia. Mipitra olona hafa manaraka indray atsika izara fahatsapana manaraka. Aleluia. Raha ohatra ary ka efa vonimboninao ny ranabavitsika Aingonirina Rodriguez dia anao mianazy fitenenana. Anao fitenenana ranabavy Aingonirina. Aleluia. Mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia manonona ny fiadanan'i Jesosy amintsika rehetra. Mankasitraka anareo mirahalahy mianaka koa tamin'ny tenin'Andriamanitra tena mampahery be. Ny zavatra tena nakasika anahy dia le hoe betsaka ny olona mahay mitendry lokanga dia betsaka ny mahay fa i Davida zany dia niavaka izy hoe tamin'ny alalan'ny fitendren'ny lokanga dia tsy izay ihany fa hoe sady mahay izy no lehilahy mahery sady mpanafika dia tsara tarehy koa izy dia mpandahateny dia hoe Jehova no momba azy. Zay no mampiavaka be an'i Davida dia nahatonga Davida nanana an'ireo toetra miavaka ireo zany dia satria Davida olo voaositra Jehova izy dia hoe zava-dehibe mihitsy zany io ositra io dia tsara mihitsy antsika mila mandray izay indrindrany amin'ny Pentecoste ho avy zao dia hoe aza mijanona ho kilasy mody tsao fa aza manao kilasy mody tsao fa mijanona ho kilasy mandry fa Jehova tena tiantsika miandry antsika izy dia maneke ihany koa ny fitondrany fa izy tena tiantsika ary tsy takatra saintsika ny fitondrany fa io fiainantsika rehefa miaraka mandeha aminy dia miakatra le hoe tahaka ny fompoakandro maraina izay mihamazava mandrapitapao vonan'ny andro dia tahaka izany koa fiainantsika rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra tsika fa mila manaiky io fitondrany dia zay ny tena nakasika pastera dia makasitra. Dia mbola nisy nakasika be mihitsy hoe ny fanosorana no namoaka ny tsara rehetra tao anatin'ny Davida zany dia tahaka izany koa tsika amin'ny alalan'ny ositra dia lasa ohatran'ny misy ositra fahitako tia amintsika
dia raha mitory tentsika dia tonga dia mampahery olona mavoaka devoly dia ohatr'izay zany dia hoe ny tomboka amin'ny zavatra kely aloha zany amin'ny hoe mitendrena lokangana dia avy eo dia miakatra dia tamin'ny alalan'izay na tonga ny vavita lasa mpanjaka tonga tao amin'ny lapa dia asika pastera dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka indrindra anao Rahavavy Rodriguez dia fiadanan'ny tompony eo aminao Jesosy amarifidia, mankasitraka indrindra fizarana fahatsapana mamy. Aleluia, mbola misy olona izara fahatsapana manaraka ao aleluia, metsika fitenenana izy raha vao tafiditra laso aloha raha ohatra ary ka efa ao zokerika to dia mila avy hatrany fitenenana, inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina? Makasitraka pastera amin'ny fitenenana dia tany Jesosy antsika rehetra fitainy Jesosy koa pastera mianakavy dia makasitraka nareo mivala mianaka tamin'ny toriteny amboany sy famelabelahana no tena hoe mandraisana lesona be sady mampahavelim-panantenana no mampahery be ny toriteny androany. Ianary tena mahakasika anary efa voalaza teo daholo moa ka tena ikitsindriana kely mahakasika anary teo amin'ilay hoe fanosorana. Davida zany teo alohan'ny mbola tsy voaositra izy dia ohatry ny hoe mpiandrondro kely tany am-piandrasan'ondry izy, tsisy nalala azy tany, tsy fantadaza izy, tsy fantatry ny olona. Fa rehefa tamin'ny alalan'ny nanosorana azy dia tao aorianan'ny fanosorana dia miseho daholo ny kalite rehetra ny Davida, lasa fantatry ny olona izy lasa fantatry ny olona izy hoe mpiandrondry mahay mitaritatika, mahay mandahateny, lasa ohatry ny hoe mahay mitendry lokanga. Miseho daholo zany ny fanomezam-pahasoavana rehetrarehetra tao amin'ny Davida rehefa avy nosorana izy dia rehefa avy nosorana koa izy dia nijanona fotsiny hoe nosorana fotsiny fa nanomboka teo izy dia reny lazany dia lasa mitendry lokanga aloha izy voalohany indrindra. Nakasika be anay ilay teny Sanjojanatany hoe tsika tsy mandeha ambaratonga, mandeha tsikelikely zany ao amin'Andriamanitra satria Davida zao rehefa avy nosorana izy tsy tonga dia lasa mpanjaka fa niainga tamin'ny tendry lokanga aloha izy. Rehefa mitendry lokanga nefa izy dia midina tao aminy koa ny ositry ny fahita-mity koa nomba an'Andriamanitra, nomba an Jehovah dia lasa mitombo iny dia raha taloha izy kilasy mody moa izay ilay teny pastera teo mody foana izy rehefa mankany amin'ny mpanjaka dia lasa nahita ositry ny fahita-mity tamin'ny mpanjaka izy dia tsy izy no teny tamin'ny olona izany nahita ositry ny fahita-mity tamin'ny mpanjaka fa mpanjaka mihitsy zany ny teny hoe mahita fity eo mason'ny Davida dia lasa mitombo, lasa kilasy mandry izy nefa ny teo aloha izy kilasy mody dia lasa nanomboka teo dia reny lazan'ny Davida tamin'ny alalan'ny fanosorana. Dia tsika koa rehefa namalala mila hoe manana dia ny azafady pastera rehefa nakasika kely anahy koa ilay anankiray hoe rehefa nandeha i Davida natondray ny dadany Jese vaty zavatra maromaro dia tsika koa zany mila manana izay fahafozana fahafozan-tena izay rehefa manantona an'Andriamanitra, mila mitondra zavatra maro hoentina dia mila manana fahafozana. Iny koa zany tena nakasika anahy hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia manana fahafozana, manana faharetana dia manana fahatokinan'Andriamanitra fa ny fiainantsika io dia hiova fa tsy hijanona amin'ny toerana anankiray iny ihany dia izay no tena nakasika be anahy. Dia mila manana finoana zany tsika manomboka eto dia efa faly sahady efa mipitapitaka sahady ny amin'ny aorianan'ny hosorana amin'ny Pentecoste fa anio zava-mahagaga Andriamanitra ampiseho ny talenta sy ny lasa mety ahay zavatra tsy takatry ny saina izay tsy hainao teo aloha dia mety hanananao fanomezam-pahasoavana be ao aorianan'ny fanosorana. Dia izay ny voraiko pastera dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Aleluia, mankasitraka indrindra anao Ranavavy Erika
taoriana izay fizarana fahatsapana mamy be zay dia Andriamanitra manaiky ilay mpasaona ny maro fidianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tombo. Misaotra ny rehetra izay zara fahatsapana fa tena mamy ny fizarana fahatsapana. Ieniritsika dia hivavaksika ao aorianan'izany dia hivavaka marana ny fotoana sy hivavaka ho an'ny firenena ihany koa. Alleluia. Ankasitraka indrindra anareo izay tonga niarika teto amaraparana ny fotoantsika fa toetra sika mpitiavana be ty iry ty sady efa anatin'ny voninandro Pentecoste motsika dia ataontsika izany ira izany. Ny finaritra daholo dia sambita iny tompo. Ianao ny ilay fanahy maso, mameno ny fiainako matoa, fa tsy mamiana ireo tompo raha tsy ao aminao. Fanahy masino, tompo malaza, tonga hoeto anio, mitady anao ka fangaza, tantany karakara. Fiainako izao, izany moyantso, yatsoko nanaranao. Fanahy masino, miandaloa, afo mampirisha ny fo. Fanahy masino, miandao mezekio. Sinyadana, sawamina, siesaka, la sinaduna, semireisha, la sinafuna, sisenua. Ora sawamina, sawamina, siesaka, la sinaduna, semireisha, la sinafuna, sisenua. Ora sawamina.
Rasina funa sizeluma Rasyawanana Rasyawamina Siesaya Rasina Nuna Siesa Rasina Funa Sizeluma Rasyawanina mahanina jesosy io sotranao zay jesosy malalina ny amin'ny fataterahany fotoana teto androany isorana ianao ny fitoam-bavaka indrindra zay natao ny vavaka indrindra zay nasandratra isorana ianao ny toriteny sy ny famelabelarana tsy tapaka ny fandarana tsy tapaka ny connexion tsy nisy olana ny Facebook no ny fahasoavanao rery any zany jesosy malalina misaotra betsaka jesosy satria avy aminao izany rehetrarehetra raha tsy noho ny fahasoavanao dia efa tapaka efa ela ty fandarana ty fa ny tananao mahery kosa no nitazona sy nitahiry an'izany dia jesosy ny teny izay voatory mba ianao nitahiry fanainao masina nitahiry an'izany ty ampona itsirairay avy ny vozana fafy androany fanainao masina koa mbola nondraka n'izany ka tonga zany amoa avy zato eny arivo tsy manam-patapelina ty anatinay ny olona rehetra zay tonga teto jesosy mba tahio ianao amaly fity azy ireo raha misy ny zavatra zay mba miriny fona izy ireo raha ny antony natongavany teto dia ianao ane jesosy amaly azy ireo araka ny lehibe amin'ny famindram-ponao ka na zay tsy nangatany aza dia omenao azy mandeha atory zay amin'ny ty alina ty dia meo anay toromaso mamy aroka ny anjelinao tompo manodidina anay tsirairay avy reto ka ity alina ty dia lavitra anay zany jilasy mpandroba sy devory sy satanina dia noforatsy zay tsy azo anay jesosy satria iaro anay ny fanahinao masina misaotra jesosy malalo dia raha laza saotra sy voninahitra anao raha misy tsy voalaza kinao malala amin'ny maso mihoatra lavitra anao zay maneritretinay any ataonao amin'ny isatokantrano tsirairay avy misaotra jesosy malalo halleloia amen ampandrisiana mba fitsika Suzelle amin'izao fotoana zao hivavaka ho an'ny firenena anao fitenenana Suzelle Jesosy rehetra bakera na mety mbola iaraka Nanao zay randrano makasitrakanao sa Jesosy natanterahany fotoana teton'izay misaotra tamin'ny samihafa trao zay nomenao nampondrano mpanomponao zany Jesosy malalo misaotra tamin'ny fampianarana zay nomenao anay Jesosy fa ampianarinao ndraiky androany tena hoe ay hanana faharetanao aminao Jesosy satria zavatra rehetra dia mandeha kelikely ao aminao Jesosy malalo misaotra satria ndraindray kosa Jesosy malaky tena hoe tsy
mahandry anao zay eo amin'ny fiainana tsy mahandry aminay zay amin'ny valim-bata fa Jesosy tsy mahandry anao zay fandroana zay dia namenao an'izany teny izany indray zay mba tena hoe ampianatra anay indray izany teny izany ahafahanay tena hoe mahandry ianao Jesosy mahandry ny valim-bata avy aminao satria fantatray fa rehefa miteny ianao Jesosy dia tsy maintsy manatanteraka Jesosy satria Andriamanitra tsy mba mandainga anao dia Andriamanitra rehefa miteny dia manatanteraka ary ny fiainanay Jesosy dia fantatray fa tsy hijanona amin'izao ny fiainanay raha mbola mitohy foana zay manompo anao Jesosy fa hiatsara foana ny fiainanay tsirairay avy ao aminao Jesosy malalo dia misaotra satria voarainay izany afatra zay Jesosy malalo dia ao an'izao akaty fantekody izao indray Jesosy malalo dia miandrandra ny fanainao mantsina indray zay mba hirotsaka aminay tsirairay avy indray Jesosy aokany Jesosy malalo mba tena anositra anay tsirairay avy indray fanainao mantsina fantekody Jesosy mba satria tena ilainay izany fanosoranao izany amin'ny fanaovanay ny asanao Jesosy malalo dia mba misy révélation vaovao indray zay tena hoe hiainga indray zay Jesosy malalo hiainga vaovao indray ny fanomponay anao Jesosy malalo dia mangataka anao zay Jesosy mba tena hoe zay rehetra mangetaheta izany ositra avy aminao izany dia mba tena tsy misy diso anjara Jesosy malalo fa tena mba azo amin'izany daholo ny tsirairay avy Jesosy dia mankasitraka ny amin'izany teny izany Jesosy dia aokany mba tena nirany anatinay tsirairay avy izany teny izany Jesosy malalo mba tena amoa ny anatin'ny fonay tsirairay avy Jesosy dia tonga indray ny fotoana hitondranay mavaka ny firenenay Jesosy malalo tena hoe androany Jesosy malalo tena mangataka aminao mba tena anome mpitondra izay araka ny sitraponao any Madagasikara tena hoe aokany mba ho mpitondra tena ilay voaolitra ao Jesosy hitondra ny Madagasikara satria izany rehetra mba olana ahafahan'ny Madagasikara tafavoaka amin'ny fahantrana Jesosy malalo dia ianao Jesosy efa nihaino mivavakay isanandro izay mahafantatray tamin'ny fiovana izay noentinay tao anatin'ny firenenay Jesosy malalo dia manantena zay Jesosy malalo fa ho tanteraka amin'ny Madagasikara nay koa toteny androany dia tena hoe andetsikely tokoa Jesosy izany fiovana izany ary Jesosy malalo indrindra fa tena hoe ame ola araka ny fonao any Madagasikara ianao Jesosy hitondra ny firenenay Jesosy dia mandrara fo amin'ny malagasy tsirairay avy ianao Jesosy malalo dia androany Jesosy malalo dia tsy adinonay koa mitondra mbavaka ny anfonanay tsirairay avy izay any Madagasikara Jesosy dia ianao no mba tsy mitantana ny tsirairay avy Jesosy malalo dia ianao no amindra fo amin'izy ireo tsirairay avy Jesosy malalo dia misaotra anao foana izay ny fitantanana ny fiainan'izy ireo Jesosy misaotra anay foana ny fiarovana izay ataonao an'izy ireo tsirairay avy dia misaotra Jesosy raha mbola afaka ny andro dia mivavaka tanao firenenay izany Jesosy malalo miteraky sy ny laza ary ny voninahitra dia ho anao mandrakizay ray masina tsara indrindra alleluia amen alleluia mankasitraka ny anao mba fisizay la tanatin'izay vavaka mamy be izay Jesosy mahafitenao dia mitongositra sy fahasamina trano mareza foana amin'ny asan'ny tompo misaotra raha Jonatana tamin'ny toriteny mamy misaotra raha navavy makirina tamin'ny vavaka fanomboana misaotra taminareo misaotra nareo izay nizara-pahatsapana ianareo izay nanao traduction ianareo izay niditra amin'ny vatana niaraka taminay teto sy nanetsiketsika ny fandalana Jesosy ny amaly fitenareo dia mitongositra sy fahasoavana trano mareza foana amin'ny asan'ny tompo raha mbola sofiga amin'irao landa Jesosy dia katahiny tompo verenana soamantsaritsika dia olentondraytsika raha pitso amin'ny lera tahaka izao mahaino an'izany izy zany dia efa te hiaina pentecoste sady azo antoka fa tena andeha anakoako ao amin'ny fandalatsika ao anatin'ny zoom ao anatin'ny fotoam-bavaka pentecoste zany izy zany amin'ny alahady mbola sofiga Jesosy dia raha pitsika dia efa minoetray samita iny tompo mirary alina feno fitsarana sy tontolo andro mahafinaritra raha pitso ho an'Andriamanitra voninahitra aki radio point radio de 345.com afanao menonjapaiky radio misy roteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralina samita iny tompo taoly alleluia amen